Kristy efa nitsangana marina tokony ny tompo. Aza matahotra ho izy, izao ny voalohany sy farany dia ilay velona. Efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Alleluia. Ny fandarana rahana amin'izao fankalazana ny Pasika izao ry havana, tena rafitry ny fohy be, ampiombona antsika avoakan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana FPMA, mba hiarahantsika maneho fa isika mpino no vavolombelony iray nitsangana tamin'ny maty. Ho anareo izay vao antso, malala amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo anie ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Manasa ny atoko-pihira androso ety anoloana, hanao ny hira izay fa niombanany hanomboana izao fotoana izao. Afaka mipetraka tsika toko.
aoka hitsangana ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ry Ava malala, andeha isika hiaraka hideran'ny Tompo amin'ny Salamo 8:70 izay hita misoratra amin'ny fahafanetian'ny laona. Miderahan Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Jehova no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Ao andain'ny marina ny feo miopy noho ny famonjena, ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Ny tanana ankavanan'i Jehova dia misandratra, ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Tsy ho faty aho fa ho velona, ka hitory ny asan'i Jehova. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Isika Tompon'Andriamanitra eo, Andriamanitra avo indrindra ianao, Andriamanitra masina indrindra, ianao no nahaviany izao zavatra rehetra izao. Ianao no miazona azy, sady ianao koa no antony. Mitory ny voninahitra ao izao rehetra izao, ary fahamarinana sy rary no anjakanao amin'izao tontolo izao. Tompon'Andriamanitra eo, ianao koa no nahary tongotra aman-tanana anay. Tsy misy miafina aminao fa fantatrao avokoa ny aminay manontolo. Eo an-tananao ny fiainanay sy ny hoavinay. Mikarakara anay ianao ary mihevitra ny mombamomba anay rehetra. Tompon'Andriamanitra eo, misaotra anao zahay fa efa sitraka ao naneraka an'i Jesosy Kristy, zanaka lahy tokanao teto amin'izao tontolo izao, izay natolotra noho ny fahadisoanay ary natsangana indray ho fanamarinana anay. Misaotra anao zahay fa na dia kely tsy bitika aza
ka tsy mendrika hiantsona inaranao akory dia efa noforononao indray tao amin'ny Jesosy Kristy mba hanao asa tsara izay namboarinao rahateo mba handehanana eo aminy, ka nofidinao ho mpitondra ny anaranao sy ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty. Ankehitriny Tompo, raha nitao aminao izahay ka novorianao iombona amin'izao fanompoana masina izao, dia sitrakay ny hideranao miaraka amin'ny olona masina, ny serafima, ny kerobima, ny anjely sy ny arkanjely rehetra izay mitoetra ao aminao sy manodidina ny seza fiandriananao. Mihideranao izahay, mioby anao izahay, manatitra ho anao ny aja sy ny laza ary ny hery, ko raiso Tompo ny fideranay anao, raiso fa mendrika izany indrindra ianao. Raha eo mangataka aminao koa izahay mba ho raisinao anitra kasitrahana ho eo anatrehanao izao vavaka izao izay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Hoy ny Tompo, mianoa ahy ianareo anaka, ary tandremo ny teny alokon'ny vavako. Koa enoa amin'ny fanajana ary riavana ary eritrereto lalina izao teny anambarana ny sitrapon'Andriamanitra izao. Efa natsangana ho velona niaraka tamin'i Kristy ianareo, noho izany ka tsao ny zavatra any ambony, any amin'izay toeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Riavana, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika, fa samy efa nanitahaka ny ondry ary samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy. Kaoka isika iaiky ny fahotantsika amin'ny fo feno fibebana sy feno fanetretena ka anaraka izao tonom-bavaka izao. Hivavaka isika. Indrisy Tompo, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindramponao amin'izay tianao sy mitandrina ny didinao. Aoka iay ny sofinao ary hiritra ny masonao mba ho enonao ny vavaka himpanomponao izay ataonao eto anatrehanao ankehitriny. Misaotra anao zahay fa androany dia tsy nafenonao anay fa mbola nambaranao taminay indray ny sitraponao izay mitondra ho amin'ny fiainana sy ny fiadanana. Tompo, manoloana izany dia mahatsiaro tena ho tsy mendrika izahay satria tsy mba nahatanteraka izay takinao aminay, tsy mba nanaraka ny toromarikao ary tsy mba nandeha tamin'ny lalany novelarinao teo anatrehanay. Tsy miafina aminao zany, fa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra ianao, mianjahanjy eo anatrehanao ny fahalemenay, miaraka ny fiangonana. Riraina be famindram-po mitalao aminao. Amen.
raha isao mpitsanganana amin'ny finoana izao teny famelan-keloka atolony ianao zao. Fa raha ny ranosolà sy ny ranombolà ary ny lavenimbato-trombo vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, maika fa ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adiny feritra retanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy mivery, koa voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Aleluia. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Aoka hipetraka ny fiangonana. Hoy ny Tompo izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Alohan'ny andro sy tompony anjara hitarika antsika mivavaka sy ny famakiana soratra masina dia ataontsika ny hira 7:192 efa namangy ny olony Jesosy lay tompony ny aina.
hiara-iombom-bavaka antsika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra fanahy masonao, fanomenao izao fotoana izao, izay amokisanao ny fanahinay. Iza no anambara, iza no hitory, izahay reto vahoakanao Tompo, no vonina hanambara ny vaovao mahafaly dia nitsanganany Jesosy Kristy Tompo tamin'ny maty. Ka mangataka aminao izahay fanahy masonao, vokiso ny fanahinay ary soraty ao am-ponay mba hamakalalina iorina mafy ao anatinay Tompo ny teninao, mba hafanay mitory izany filazantsara zany Andriamanitro amin'ny olombelona rehetra. Mivavaka aminao izay Tompo an'ny mpanomponao izay hitondra ny teny. Efa manampanantena ianao Andriamanitro fa ameno ao anatin'ny fanahinao masina mandrakariva. Ka ianao no ampahery azy, ianao no anendry ny lelany sy ny vavany hitory zany hafalehibeazanao Andriamanitra zany dia ny fitsanganany Jesosy Kristy Tompo tamin'ny maty, izay manangana anay koa amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahavelomana. Misaotra ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, fa velona izahay zanakao, satria velona ilay Jesosy Kristy Tompo izay nanangana anay tamin'ny fahafatesana. Amin'ny anaran'ny Soanao, amen. Dia hiara anokatra ny baibolintsika isika ry havana, dia ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, toko 10 ka tomboka amin'ny andininy 430 ary faranana amin'ny andininy 770. Asan'ny Apôstôly, toko 10 manomboka amin'ny 430 ary faranana amin'ny 770. Ary vakiana ny tenin'Andriamanitra amin'ny dikanteny Diame. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia niteny i Petera ka nanao hoe, azoko tsara ankehitriny fa tsy mba mijery tavan'olona Andriamanitra. Eny, ankasitrahin'Andriamanitra avokoa izay olona manaja azy sy manao ny rariny na aiza firenena misy azy. Fantatrareo ny teny nampitondrain'Andriamanitra ho an'ny vahoaka Israely, anambarany ny vaovao mahafaly dia ny fampihavanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompony olona rehetra. Fantatrareo ny zavanitranga tany Galilea aloha ary dia nanerana any Judea, taorian'ny torinteny sy ny batisana ataon'i Joany. Nandrotsahan'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masiny Jesosy avy any Nazareta, ka nitety tany nanao soa sy nanasitrana izay rehetra teo ambanin'ny fahefany devoly, satria nomban'Andriamanitra izy. Izahay dia vavolombelona nahita ny zavatra rehetra nataony manerana ny tanin'ny Jiosy sy tao Jerosalema. Io Jesosy io dia nahantony olona tamin'ny azo fijaliana no namonoany azy, nefa natsangan'Andriamanitra ho velona tamin'ny andro fahatelo. Nasehon'Andriamanitra miharihary izy, tsy tamin'ny vahoaka ankapobeny, fa taminay vavolombelona efa nitendren'Andriamanitra mialoha anambara any Jesosy. Niara-nihinana sy nisotro taminy izahay taorian'ny nananganan'Andriamanitra azy ho velona avy amin'ny maty, ary nomeny mibaiko mba hitory amin'ny vahoaka sy ho vavolombelona manambara fa izy no fatendrin'Andriamanitra ompitsara ny velona sy ny maty. Samy mijoro vavolombelona momba azy ny mpaminany rehetra, ka nanambara fa izay rehetra mino azy dia azo famelan-keloka amin'ny anarany. Amen. Izatsika ny famakinany teny, izany dia ho hitatsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany, toko 5, andininy 9 ka hatramin'ny 19. Korintianina voalohany, toko 5, andininy 9 ka hatramin'ny 19. Amin'ny anaran'i Jesosy.
Tsy mety ve ny friarianareo? Tsy fantatrareo ve ilay ohabolana hoe levura kely foana dia mampiboaka ny koba manontolo? Esory io levura tranainy io, izany hoe ny fahotana, mba ho madio tokoa ianareo dia ho tonga koba vaovao tsy misy levura, satria izany raha teo ianareo. Eny, efa voavony i Kristy ilay zanak'ondry ny Paska ho antsika, ka dia aoka isika ankalaza ny Paska tsy amin'ny mofo misy levura tranainy, dia ny levura manambara fitondran-tena tsy valahara sy toe-dratsy, fa amin'ny mofo tsy misy levura dia ny mofo manambara fitondran-tena madio sy toetra mahitsy. Tsangana fiangonana alohan'ny hamakina ny filazantsara. Iarahantsika mamaky ny filazantsara araka ny Jaona toko faharoapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Jaona toko faharoapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Soramandry tafatsangana velona i Jesosy. Ny andro alahady dia nandeha maraina be mbola maizimaizy ny Maria Magdalena akany amin'ny fasana ka nahita ny vato efa voesitra lavitra ny fasana. Dia lasa izy niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy ka nanao taminy hoe nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia niaingy Petera sy ilay mpianatra anankiray nakany amin'ny fasana. Niara niazakazaka izy roa lahy, saingy niazakazaka faingana kokoa noho i Petera ilay mpianatra anankiray ka tonga taloha teo amin'ny fasana. Dia niondrika ny sitrika izy ka nahita ny lamba-paty mipetraka teo nefa tsy niditra. Tonga koa i Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lamba-paty mipetraka teo sy ny lamba kely nasorona ny lohany sy niara-mipetraka tamin'ny lamba-paty fa efa voavalona nitokana tery. Tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra tonga teo tamin'ny fasana ary nahita kanino. Tsy mbola fantatr'ireo mpianatra ireo manko ny soratra masina manambara fa i Jesosy dia tsy maintsy hitsangana velona avy amin'ny maty. Dia lasa izy roa lahy nody tany aminy. Amen. Pitsanganana ihany ry havana no iredonantsika ny hira fahatelo amin'ny telopolo amby zato andininy fahaefatra sy fahadimy ary fahaenina mialohan'ny alohantsika ny afatra ny filazantsara izay hoentin'ny ray aman-dreny mpitandrina. Hira fahatelo amin'ny telopolo amby zato teniny tsy mba mivadika.
izao atympasika izao riavana no ampatsiarovina antsika iray fa isika pino no vavolombelon'ilay nitsangana tamin'ny maty. Arak'izany dia tsy fankalazana fotsiny izao fa fotoana anirahana antsika koa. Mahazo mipetraka tsika. Riavana, mety matafitoina, mety mahagaga ny lazana, fa isika pino ihany no afaka ho vavolombelon'ilay nitsangana tamin'ny maty. Ny pino ihany no afaka mijoro vavolombelon'ilay nitsangana tamin'ny maty. Misy zavatra roa zay anasanantsika hijerena izany. Voalohany ny atao hoe pino dia ny nahita ny tompo nitsangana tamin'ny maty. Ny pino dia ireo izay nahita ny tompo nitsangana tamin'ny maty. Ary ny faharoa dia izao, ny pino no vavolombelon'ilay nitsangana tamin'ny maty. Fanontaniana mipetraka dia izao, moa ve efa nahita ny tompo nitsangana tamin'ny maty ianao? Tamin'ny marainan'ny Pasika dia nandeha vao maraina be nakany amin'ny fasan'i Maria Magdalena, araka ny fitantaran'ny filazantsarany Jaona azy. Tebiteby sy tahotra, mihoatra noho ny tamin'ny nahitany an'i Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ny nahazo azy. Natahotra, nitebiteby, mipanika ho isika. Dia nakany amin'ny Petera faingana izy, ary nilaza hoe nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo, ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Faty ny tompo nantenain'ny Maria Magdalena ho hita ny marainan'ny Pasika. Petera sy Jaona indray raha vao nahare izany dia niazakazaka nakany amin'ny fasana. Jaona no tonga voalohany dia niondrika nijery ka nahita ny lamba-paty nefa tsy niditra. Petera kosa avy hatrany dia niditra ka nahita izany ihany koa. Zay voasa niditra Jaona ary voalaza fa nahita ka nino. Zava-dehibe ny anamarian'i Jaona ireo teny roa ireo, nahita ka nino. Tsy mbola Jesosy nitsangana tamin'ny maty no hitany, fa fasana foana sy ny lamba-paty. Fa ny zavatra hitany kosa izay ambara eto dia nampatsiaro azy avy hatrany izay voalazan'ny tompo talohan'izao. Ny telo manko ny tompo nefa nilaza fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavin'ny olona sy ho vonono faty eo amin'ny hazo fijaliana, nefa hitsangana ho velona amin'ny andro fahatelo. Lioka 7:9 zany. Tsaron'ny Jaona zany, toa nahita ny tompo ny teny taminy ray izy. Hany ka raha vao nahita ny fasana foana izy, dia nino fa nitsangana ny tompo. Tsy noho ny fahitan'ny mason'ny nofiny, fa noho ny firatan'ny mason'ny finoana. Jaona nahita tamin'ny mason'ny finoana any Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Zao anefa vahoaka maro analikisa no nandresy nahitany Jesosy nitory, nampianatra, nanao fahagagana maro nandritry ny 3 taona sy tapany ny asany. Vahoaka be dehibe naheno azy, nahita azy, ary nahita ny zavatra natao, saingy tsy nino. Reo ihany nikika hoe hosana ho anjanaky Davida, saingy izy ihany koa nanangatanana hoe omboy, omboy, tsy nino. Anika dia tsy mahagaga raha mbaran'ny filazantsara, fa tsy afaka nitory sy nijoro vavolombelona reny vahoaka reny na dia maro be aza. Tsy ampy mako riavana ny mandresy mamaky ny filazantsara zay manambarany Jesosy, manambarany fiainany, ny fampianarany, ny asany. Tsy ampy zany, tsy milazana ho pino ny fahafantarana izany.
fa ny fanontaniana dia zao, efa nahita azy ve ny masom-panahinao, efa nahita azy ve ny masom-panahintsika, ka afaka mino tanteraka fa efa maty ho antsika izy, zany hoe ny solo eloka sy nanadio mba hamonontsika ny asan'ny nofo sy ny endrim-pahotana rehetra, ary nitsangana tamin'ny maty ho antsika izy mba handehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Zany ange ny hevitry ny fahafatesan'ny tompo sy ny fitsanganany e. Misy impact amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao ane zany e, fa tsy tantara fotsiny. Ary zany no mahatonga ny filazantsara, anambara mandrakariva sy ampatsiaro ny tenin'ny tompo mba ahazoana mino izany. Efa nahita ny tompo ve ny masom-panahintsika. Hoy aho teo hoe misy impact eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao zany. Hoy Paoly hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndre efa tonga vaovao reo. Amintsika misy ny talohan'ny Paska ary misy kosa ny taorinan'ny Paska, vaovao. Zany no manamarika ny aorinan'ny Paska. Zany no anambaran'ny soratra masina ny finoanan'ny Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Hoy Paoly hoe tamin'ny batisa dia niara-nalevina tamin'ny Kristy no niota isika, mba ho tahaka ny nananganana azy tamin'ny maty no ny herin'Andriamanitra ray be voninahitra no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina 9:1-4. Dia ho koa nanambaran'ny Paoly azy hoe aoka isika ankalazan'ny Paska tsy amin'ny mofo misy levura tranainy, dia ny levura manambara fitondran-tena tsy valahara sy toe-dratsy, fa mofo tsy misy levura dia ny mofo manambara fitondran-tena madio sy toetra mahitsy. Novakitsika teo zany. Korintianina 1:5-6. Olona voaovan'ny fahafatesan'ny Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty, ka manana fitondran-tena madio sy toetra mahitsy, zany no atao hoe mino. Mety mahalala ny tantara isika, mety nandreny fampianarana isika, mety mahalala zavatra marobe manodidina ny Jesosy Kristy isika, fa ireny tsy milaza fa pino isika. Ny pino dia izay nahita ny tompo, nahita ny tompo nitsangana tamin'ny maty, zany hoe mahita ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty eo amin'ny fiainany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny atao hoe pino dia mino ny tenin'ny Kristy, mino ny asan'ny Kristy, ary manaiky vavolombelona hanambara izany amin'ny fandehanany amin'ny fiainam-baovao. Mety toerana ambony benge ny misy ny mpitandrina eto mitory, fa ny tena fitoriana dia ny fiainam-baovao izay asehontsika fa vokatry ny finoana any Kristy maty ho antsika ary nitsangana tamin'ny maty ho antsika. Pino nahita ny tombo nitsangana tamin'ny maty, zany ve izaho sy ianao. Faharoa, ny pino dia vavolombelona ilay nitsangana tamin'ny maty. Rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo, dia naniraka ny mpianatra mba hitory sy hanambara ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty izy. Hoy izy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marka 5:5-5. Dia nandeha ny mpianatra, nanomboka tamin'ny Petera izay niaraka tamin'ny Jesosy, sy ny apôstôly Paoly izay tsy niaraka taminy, tsy nahita maso ara-nofony vatany, fa nino niaona tamin'ny tompo, nahita ny tompo tamin'ny masom-panahy. Ary Petera dia mampiseho ny fanoavany zany baiky ny tompo zany, zany fanirahan'ny tompo zany, araka ny vakitentsika voalohany teo, ny asan'ny apôstôly zany. Tsy manavaka na iza Andriamanitra, hoy Petera, tsy mijery ny lasanao sy ny fiainanao lasa izy,
fa mitaonanao kosa ino ny teniny sy ahita amin'ny masompananao ny vokatry ny asany eo amin'ny fiainanao raha mino azy ianao. Na fotoana inona na fotoana inona, na amin'ny toeranaiza na amin'ny toeranaiza, dia mijery anao amin'ny masom-pahasoavana ny tompo, ary teaneo aminao ny hery ny fitsanganany amin'ny maty. Petera zay mitory dia vavolombelona hita maso, tsy tamin'ny mason'ny nofo ihany fa tamin'ny mason'ny finoana indrindra. Vavolombelona satria nahita sy niaina ny hery ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Ahoana hoy izy? Izahay dia vavolombelona hita ny asany rehetra, ary dia nomeny baiko mba hitory amin'ny vahoaka sy ho vavolombelona nambara, fa azo famelan-keloka amin'ny anarany izay rehetra mino azy. Vakitsika tamin'ny asan'ny apôstôly toko 10 teo zany, ireo 9 farany, 12 sy 13. Izahay dia vavolombelona hita ny asany, ary nomeny baiko hitory amin'ny vahoaka sy hijoro vavolombelona nambara, fa ahazo famelan-keloka amin'ny anarany izay rehetra mino azy. Mentefa amiko sy aminao koa zany amin'izao andro Pasika izao, ary mentefa amiko sy aminao zany amin'ny fotoana rehetra, fa ilay nitsangana tamin'ny maty mahita ny fiainako sy ny fiainanao. Ary mila ambara amin'ny olona rehetra zany koa ny anyrahany izay rehetra mino azy hitory sy ho vavolombelona. Miverina inefatra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ny teny hoe vavolombelona. Ny teny malagasy moa dia tena malaza azy tsara, vava olombelona. Ny vava dia miteny, zay ny vava miteny izy. Fa ambara kosa ao amin'ny hoe vavolombelona, fa ilay maha olona anao mihitsy, ny fiainanao mihitsy, ny fitondran-tenanao mihitsy, ny asanao mihitsy, ny teninao, reo dia vava miteny avokoa. Ka tsy manao mpitary-bato vilam-bava, ka ny ambaran'ny vava hafa, ny ataon'ny tanana hafa, tsy izany ny vavolombelona. Ny fiainanao, ny fihetsikao, hatramin'ny fisainanao azy, ny asanao dia manambara sy mitory ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ary zany nambaran'ny Petera eto, vavolombelona nahita izahay ozy, 9:7. Nasehon'Andriamanitra miharihary taminay vavolombelona ny mahatompo azy, 9:7. Nomeny baiko mba hitory amin'ny vahoaka sy vavolombelona izahay, 9:2. Ary samy mijoro vavolombelona momba azy ny plaza tenin'Andriamanitra rehetra, tsy hoe mpaminany, ka manambara fa izay rehetra mino azy dia azo famelan-keloka amin'ny anarany, 9:7. Vavolombelona. Ary nisa 4 amin'ny Baiboly dia manana ny heviny milaza ny lafy valon'ny tany, ireo ny avaratra, ny atsimo, ny andrefana ary ny atsinanana. Zany no 4. Mijoro vavolombelona eo amin'izao tontolo izao, mijoro vavolombelona amin'ny olombelona rehetra, mijoro vavolombelona eo amin'ny sehatra rehetra, ao amin'ny tena, ao amin'ny ankohonana, ao amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiangonana, eny manerana ny tany. Nefa riavana, tsy hoe zay teo vavolombelona dia afaka mijoro vavolombelona daholo. Nisy lehilahy voatantara ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly, fa rehefa nahita ny apôstôly nandroaka devoly tamin'ny anaran'i Jesosy izy, dia mba lasa koa izy amin'ny anaran'i Jesosy etoriany Paoly, dia mivoa namaly azy ny devoly. Fantatro izy Paoly ary fantatro Jesosy fa ianao izy. Tsy vavolombelona zany fa vavolombelona mandangy. Faux témoin ho isika. Fa tsy afaka mijoro vavolombelona raha tsy nahita kanino. Vavolombelona satria nahita. Vavolombelona satria mino
ny hery ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty ka mandray fanavaozam-piainana sy mandeha amin'ny fitondrantena madio sy toetra mahitsy. Ny dikateny tranainy moa amin'ny baibolitsika ny soratana tamin'ny taonjato fahasivy amby folo dia milaza hoe mandeha amin'ny fahadiovampo sy ny fahamarinana. Ko ny mino ihany ry havana ho aterem-bolony mety manafotono zany, mety manavakavaka zany, mety manilikiliky zany, kanefa mazava nambara ny tenin'Andriamanitra. Ny mino ihany, zany hoe zay mino ny asany sy nahita ny heriny no afaka mijoro vavolombelona marina. Fa ny sisa dia tora maro be zay nandre any tompo nampianatra sy nahita ny fahagagana nataony nandritry ny 3 taona sy tapany, nahita azy notsaraina, nahita azy nampijaliana sy novonoana, saingy tsy nahita ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty. Anika tsy voaova ny fiainany, tsy voaova ny fiainany. Fa ny tena mino kosa efa nanombo ny otany sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana, hoy Paoly ao amin'ny Galatiana 5:7-8. Zany ane ny mino ny fahafatesan'ny Kristy e. Nanombo ny otany sy ny filany teo amin'ny azo fijalian'i Kristy ka mandeha amin'ny fiainam-baovao, ka sady mandray famelan-keloka no mandray famonjena ka mijoro vavolombelona matoky amin'izany. Inona ary ny afatry ny Paska ho antsika? Raiso ry havana, raiso ny baiko n'ilay nandresy ny fahafatesana sy ny hery ota ka nitsangana tamin'ny maty manome fiainam-baovao. Raiso ny baikony, ny notsika azy, ny aonatsika amin'ny isan'andro, ny ahitantsika azy amin'ny mason'ny finoana, ny aneketsika ny teniny. Ny fiangonana tany Korinto ry havana dia fiangonana be olona be, ary be dia be ny olona nahitan'izany niova ho kristianina. Saingy izao lay fomba tany amin'izao tontolo izao ihany nentin'ny tao am-piangonana, ny korontana ny fiangonana. Lay fomba n'izao tontolo izao ihany no importeny tao amin'ny fiangonana. Ny baiko ny tompo, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, mivoahany amin'izao tontolo izao ianareo, asehoy ny atsara sy ny herin'ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena ny olombelona rehetra. Raiso, raiso zany baiko zany androany, fa efa nandresy ny fahafatesana sy ny herin'ny ota ny tompo ka nitsangana tamin'ny maty manome anao lalam-baovao, fiainam-baovao. Ianareo ny vavolombeloko, hoy ny tompo, ko mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, fa indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, dia manaova Paska sambatra. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, anokatra ny mason'ny finoanareo, ahitany Kristy nitsangana tamin'ny maty, ary ampiorina nareo amin'ny finoana marina, azahoanareo mijajoro vavolombelon'ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, ka manome anareo isan'andro ny fandreseny. Matoky ilay niantso anareo, izy hatanteraka izany ho an'izay matoky azy. Amen. Petraka isika ry havana.
Zao dia angatahana indray ny antoko-pira feno-mazava andro soa tiany loana anao ny hira izay efa nomaniny mba hisaintsainantsika ny avatra filazantsara notorina tamintsika teo. Mandrosy aminy.
havana ho mariky ny fitorotsika vavolombelon'ny tompo sy ny maha olona afaka antsika dia ndeha isika hanambarany finoantsika eo am-pitsanganana izay atao amin'ny fiarahamanonina ny fanekempinoana niseanina voasoratra amin'ny fafanetian'ny laona. Isika mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary mino an' Jesosy Kristy tompo iray zanan'ilay tokan'Andriamanitra nateraka ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao rehetra izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra ary toy ny fanahy onofo tamin'ny alàna fanavijiny dia tonga olona izy. Nombona tao amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny anapahany Pônty Pilato izy, maty izy hanalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka ao tany ankavanan'ny iray ary indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrak'izay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Androso amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo sika izao ry havana, ho fiomanantsika amin'izany dia ho vetesintsika ny hira faha 150 andininy voalohany sy fahaefatra ary fahadimy. Eo am-panaovana ny hira dia mangataka ny dekona mba hiroso aty amin'ny alitara. Mitsangana isika anonona ny fiadanan'ny tompo eo amin'izay akaikitsika. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo.
aoka ho deraintsika ny tompo andriamanitra. Eny tokoa tompo aray masin'andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety sy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, ilay tia anay ary nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalan'ny kinideran'ny anjelin'ny fiandriananao, hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra nao amin'ny tahotra, ary araho ny fiangonana ny an-danitra sy ety an-tany, nidera ny anaranao amin'ny fiombiana. Ary zay koa ankehitriny tompo, dia miara-manatratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe nideranay sy irahanay hoe Masina, 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 Jesosy Kristy tompontsika ry havana tamin'ny alina iny izay namadia anazy, dia nandray mofo. Ary rehefa nivakiny sy nisaotra dia hoy izy, raiso tia ny tenako, izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misotro amin'ny tianareo rehetra, fa ity no rako. Dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Ka nao vinana misotro ianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana. Ka dia misaora ny ray izay nampamendrika antsika hanananjara ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Manao ny hira 9:7 isika ny 3 voalohany. 9:7. Fa aoko tsarovantsika ao anatin'izany fa mahalala ny tompo ianareo. Tiany dia tiany isika. Ary inona ny tsy nataony anehoany ny fitiavany lehibe eo antsika. Izao fanasana izao dia mbola maneho ny fitiavany tompo sy ny fahasoavany. Ao amin'ny tsy fahatanterantsika sy ny tsy fahamendrenitsika, ny antsony antsika mba handray ny tenany, mba hisotro ny rany, ampanahy izany, mba handraisantsika fanadiovana ary hanavaoziny antsika mba ho tena zanak'Andriamanitra.
aoka ary isika atsiaro an' Jesosy Kristy ilay maty ny solo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika dia efa natim-pihavanana natolotr'Andriamanitra antsika izany. Aoka ary isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahatra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Miaraka ny fiangonana, efa maty Kristy, efa nitsangany Kristy, ary ho avy amboninahitra. Noho izany ry tompo rainay any an-danitra, ndretsy izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifohonany mandrakizay ho anay, ka miandro sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny raha io, aidiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no arinao, amelomanao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy tompo, miderany anaranao izay ry zanak'Andriamanitra lahy tokana mpamonjy anay, ankalazainana ianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana. Ary izay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatrao, dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aok'izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ataontsika ny hira 7:107. Ary miombombavaka manao hoe rainay izany an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao aniny sitraponao ety an-tanimbary. Eo anay izay nasazo ary mamelany bokay ary mamelany izay ary afilanay ao amin'ny fakapana fanafara itasy fanao fanjakana sy ely aoka hiara-mitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, ilay maty ny soloantsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranony fampihavanana izany. Indra efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona ho iny tompo. Raha misy mihaino ny feoko ka mamony varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo. Manao ny hira izay efa voatondritsika 4:420 zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka izay efa
nahazo mofo sy kapoaka dia afaka mipetraka mba hitan'ny dekona zay tsy nahazo ary rehefa tafaverina tiany dekona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika ataontsika ny hira 4:20.
Kristy tompo raiso ano tiany tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Hoy koa Jesosy Kristy tompo sotronareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko. Izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Jesosy Kristy tompo izay vohomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene ampahery sy hiaro anareo amin'izany ho finoana marina mba ho fahasambarana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. Ataontsika ny hira fa 490. Ry havana malala, voasoratra hoe inona moa ny soa azo rahalahako raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy mananasa koa hitsangana izao ny tompon'andraikitra hanambarany raharan'Andriamanitra miandro sahantsika eto amin'ny fiangonana. Fahavon'ny Kristy, Paska ho antsika. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ary avy amin'ny fanafito eo alohan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Koa arak'izany teny izany dia amin'ny fofeny fifaliana sy fankasitrahana an'Andriamanitra no iarabanantsika rehetra nahatratra izao Paska 3 sy 4 izao. Izany fiarabana izany dia avy amin'ny mpitandrina sy ny komity ary ireo tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny FP-Matolozy. Faly miarahaba anareo zokiolona, ny ray aman-dreny, ny tanora, ny ankizy, ny hery-velona rehetra eto amin'ny FP-Matolozy. Faly miarahaba anareo manokana koa, ianareo vahiny izay tonga mamangy ny fiangonana amin'izao andro Paska izao, ny fiadanan'ny tompo anie ho aminareo mandrakariva. Miara-mideran'Andriamanitra isika fa afaka miara-mamonjy izao fampivavahana lehibe izao. Miaino ny teniny sy mandray ny fanasan'ny tompo amin'izao andro Paska izao. Eny, na dia eo aza ny mety olana samihafa misy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, dia miara-paly isika satria velona ny tompo ary resy ny fahafatesana, dia tonga olon'afaka isika satria resy ny fahavalo. Noho izany dia andeha ararotina ry havana ny fampiorenana ny finoantsika amin'ny fahanavotan'ny Kristy izay maty hamonjy antsika mpanota
ary nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty ary velona ho antsika mandrakizay. Ko ndao ary iombona tsara ny fifankatiavana masina, ndao ary ifampivavaka mandrakariva mba haretantsika amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Irina indrindra mba hanome hery vaovao indray ho antsika ny fankalaizana zao andro Pasika 13 izao, ary afahantsika mamaly hatrany ny antson'ny Tompo amin'ny adidy maro sahantsika isan'andro. Ao anatin'ny fotoana izay iainan'ny fiangonana ny vina trano fiangonana dia enganeo amin'ny fofen'ny fifaliana sy fiderana ary fankasitrahana Andriamanitra trany no irosotsika amin'izany asa lehibe zany sy hanohanantsika izany araky ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny Tompo ny tsirairay. Ho anareo anatin'ny tsy fahasalamana na manana fianakaviana tsy salama, ho anareo izay namoy havana na misedra olana samihafa, ho anareo izay nandray fahasoavana sy tsy tamboisaina, ary ho antsika rehetra manatrika izao fanompoam-pivavahana izao na ny manatrika amin'ny alalan'ny fahitalavitra, dia izao ny teny fampahirezana ho antsika rehetra. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manohitra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Koa dia mirary antsika hanao Pasika sambatra miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ilay velona sy mahery, ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ny mpitandrina sy ny komitin'ny FPM Toulouse zany dia faly miarabantsika ary havana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ny vaovao sy ny asa izay miandry atsika. Vaovao avy eto amin'ny faritany, indro misy fiarabana Pasika avy amin'ny filohan'ny faritany Atsimo andrefana sy ny mpitandrina mpandrindra ny faritany Atsimo andrefana. Favoavon'i Kristy Pasika ho antsika. Omen'ny tompo andraikitra lehibe ny tafo sy ny vahoaka an'Andriamanitra, ampiely izany vaovao mahafaly izany amin'ny olona rehetra. Ary koa aneo ny finoany amin'ny fahazotoana manao ny asany. Maro ireo asa miandry antsika eto amin'ny fahatsanina. Singanina amin'ireny ny lasy ny antoko-pihira sy ny fifoazana izay atao any Bordeaux, sy ny sahan'asa lehibe dia ny fikarakarana ny fametrahana ny mpitandrina matianina andrindra ny tafo Clermont-Ferrand sy ny faritany Atsimo andrefana. Etitsika ambavaka ireo asa ireo. Mirary ny herin'ny fahirezana avy amin'ny fanahy masina ho amintsika eo am-panomanana sy fanatotosana izany. Araka ny voambala zany, ny lasy ny antoko-pihira sy ny fifoazana dia ho tanterahina ny 12 sy 19 aprily izao any Bordeaux, ary ny antoko-pihira ny faritany Atsimo andrefana dia anatanteraka toriteny ankira mandritry ny fitompivavahana ny alahady maraina ny 19 aprily. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo, avy amin'ny vondron'asa serasera. Ny fandarana voatsinampi ny radio antso ny filazantsara, izay miompana amin'ny Pasika 13 dia efa mivoaka ao amin'ny Facebook sy ny sitin'ny FPM Toulouse, ary manasa ampitiavana antsika hiaino finaritra. Ny gazety fiainana ihany koa dia efa mivoaka ary hozaraina amintsika etsy ampiravana. Vaovao avy amin'ny sampana lehilahy kristianina. Ny isan-taonan'ny SLK dia ho tanterahina ny asabotsy 12 sy ny alahady 13 aprily izao. Ny asabotsy amin'ny 3 ratolakandro dia isy fiofanana miaraka amin'ny mpitandrina Élisée Andremiandry, anasana ny fiangonana iray manontolo ary mitondra ny lohateny hoe lehilahy kristianina eto amin'izao tontolo izao nefa tsy naman'izao tontolo izao. Amin'ny efatrora dia isy karaoke anasana ny fiangonana iray manontolo, ary amin'ny 10 ora sy sasany dia isy fiarahana amin'ny tsakitsaky sy manala etaeta. Ny alahady 13 aprily kosa amin'ny 10 ora sy sasany ny fanompoam-pivavahana fidiranan'Andriamanitra, isy ny jobily mariazy, ka afaka misoratra anarana any amin'ny biraon'ny SLK ireo mpivady izay nahatratra ny 5 taona, ny 10, ny 15 sy ny sisa izay nanamasinana ny fanambadiana. Vaovao avy amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra, vaovao roa. Voalohany. Car nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Romains 12, 5a. Tu es membre de la STA,
Alors oui, l'écusson est pour toi. À chaque événement de l'église et du Saint-Pana, tu seras invité à le mettre. Pour marquer et nous identifier en tant que STA et pour soutenir les activités de notre Saint-Pana, un écusson au prix de 5 € est en vente à la sortie du culte. Vovou Farou av Amnestia, l'opération vente de Bible continue, le fournisseur a de nouveau du stock. Vous pouvez commander soit en version française ou malgache, version diem ou version classique au prix de 35 €. Le stand STA sera présent à chaque fin de culte. Vovou av amin'ny sampana zava-maneno nyentripeo. Ankalaza ny santona ny sampana ny 13 sy ny 14 ho avy zao dia efa fandrio sahady izany daty izany. Vovou av amin'ny atokopira Feony Mazava. La chorale Feony Mazava informe ceux qui ont passé commande que les bocaux de cookies seront distribués dans la salle des réformateurs derrière à la fin du culte. Statutipani FPMA. Antsona ny fanasany tompo rehetra ny alahady 13 aprily fa isy rarahodinina andanina ny statutipani FPMA izay tsy maintsy apetraka any amin'ny préfecture mialohan'ny 30 jona 2024. Mikasika ny fitombavaka trano fiangonana. Fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olombofidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitaredretra va izy? Mampatsiahitra ny fiangonana manontolo iombona amin'ny fitombavaka ho an'ny trano fiangonana amin'ny asabotsy 15 aprily izao manomboka amin'ny 2 tolakandro ao amin'ny Vieux Temple. Hetsika vinatrano fiangonana, mikasana hetsika lehibe ho an'ny vinatrano fiangonana isika ny asabotsy 17 Mey mitondra ny lohateny hoe taranaka voafidy ka fandrio dian'izao koa ny diarinao. Mikasika ny fanadiovana ny trano fiangonana, ny tompona anjara ny fanadiovana an'io dia ny sampana sekolin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sampana tanora kristianina. Toy izao indray zany ny diarintsika riavana ny fanimpom-pivavahana amin'ny alahady 13 ary 30 aprily dia any amin'ny Vieux Temple avokoa ary manomboka amin'ny 10 sasany maraina. Misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Riavana malala, hoy ny tompo, aoka tsy siseho foana tsy mitondra fanaty ireo anatrehako. Ko andeha isika n'olitra izay fanomanitsika ao amin'izany, amin'ny alalan'ny rakitra, eo ampantanterahana izany dia ny rehefa voalahatra no ataontsika tsarovy fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra.
mipetraka ny fiangonana. Ho ny tompo na inona angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Ko angatahana ny tokony anjara mivavaka fangatahana mba handrositarika antsika amin'izany. Iaraka ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, saotranao izay fa dia tanteraka soamantsara indray izao fanompoana masina. Nankalazanay ny Paska izay natao androany izao. Saotra noho ny zanako malalanao, foinao, maty, novonoina, nombona teo amin'ny hazo fijaliana, tsangana tamin'ny maty ho famonjenanay. Paska fandresena ho anay. Saotra fa mbola nampatsivinao anay indray androany fa izay mpino vavolombelona zanaka ao nitsangana tamin'ny maty. Ka mba tena homendrika izany tokoa anay izahay tompo. Ankehitriny dia vavaka aminao izahay. Apetraka eo ampelantananao tompo ty fiangonana nametrahanao anay ity. Tantany ireo mpiandraikitra rehetra, ny mpitandrina sy ny fianakaviany, ny komity, ny sampana, ny vondronasa, ny ESPMA, ny fiangonana ray manontolo. Entinay ambavaka aminao koa tompo ny tetikasa rehetra napetraka ao taminay eto amin'ity fiangonana ity. Eo ny vina trano fiangonana. Eo koa tompo ny vina V3e izay tetikasa hananana mpitandrina matianina eto amin'ny FPMA ray manontolo. Tompo, ireo izay manana fahasahiranana rehetra dia entina eo aminao ihany koa. Ireo marary, na ny tokantrano zany na ny amin'ny toeram-pitsaboana, ireo ndona-pahoriana dia entina eo ampelantananao ihany koa tompo. Ianao ne no ampahery azy ireny. Tompo malalo, i Madagasikara tanindrazanay dia apetraka eo aminao ihany koa. Ity firenena la Frantsa nametrahanao anay ity dia tahi tompo nomeo ny fiadanana mba hiadanana ihany koa. Fony fisainanay tompo fa dia fantatray fa ianao ny efa hanome malalaka izay zavatra rehetra mahasoa anay. Amin'ny anaran'ilay Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Isaron'Andriamanitra ry havana fa tontosa soamatsara izao fampampovavahana nankalazantsika ny fetin'ny Paska izao. Alohan'ny andraisan'ny hafatra sy ny tsodrano izay atolotra ny ray aman-dreny mpitandrina ao antsika dia ataontsika ny hira faharoa amby efapolo amby zato ny andininy voalohany sy faharoa aorian'ny tsodrano dia ho atao ny andininy fahaefatra. Oh
zao no afatra ao antsika voavinankalaza izao pasika izao fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina araky ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesosy. Dia hitahy anareo ny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Fanao antsika riavana ny fampiarahaba ery andala tsara ery rehefa fotoan-dehibe tahaka izao. Kanefa fantatsika moa fa mirongatra indray izao ny Covid ary ny mpanomponareo dia mbola ao anatin'ny gripa ka dia fanofahofantanany tsika. Izay no ataontsika fampiraro-soa amin'izao pasika izao. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompono.